Amaranantsika ny tolon'ny baolina kitra dia notokanana ny zoma teo tany Fianaratsoa ny kianja Pasambazaha izay navoizina ary ho lasa kianja afaka andray lalao iraisam-pirenena aorian'ny fankatoavan'ny fédération iraisam-pirenena izany ny FIFA sy ny CAF dia afaka andray lalao iraisam-pirenena ny kianja Pasambazaha ao Fianarantsoa. Azo verina ny andraisana lalao iraisam-pirenena eto amin'ny kianja vaovao eto Pasambazaha Fianarantsoa indrindra fa i Madagasikara dia andray ny fiadiana tombon-daka ny Afrika eo amin'ny tsokajy latsaka ny 17 taona afaka 2 taona. Manaraka ny fenitra iraisam-pirenena tokoa mantsy ity kianja ity araka ny filazan'ireo teknisianina indrindra ny bozaka artifisialy eo aminy. Androany maraina dia tonga tany an-toerana ny filoham-pirenena Erajonary Mampianina nitokana izany fotodrafitrasa izany tamin'ny fomba ofisialy. Ho an'ny ligy Matsatra ambony dia verina fa hitondra fivoarana be ho an'ny baolina kitra ny fahazoana ity fotodrafitrasa vaovao ity. Fa tena ampiova zavatra eto Madagasikara indrindra fa eto Ambohimasatrika ity kianja ity satria za efa tany ivelany. Hitako eto Madagasikara fa tsy misy tahaka an'ity na amin'ny ao amin'ny Carillon na amin'ny Mahajanga dia azo lazaiko hoe raitra dia raitra ity moderna zany ity. Ka zay mino fa iova tanteraka le football zany ary manomboka rapiso zany zay dia fa anao festival ny grassroot ao amin'ny Saint-François Xavier miara-miasa amin'ireo teknisianina hofanin'ny FIFA reto ka misaotra betsaka ny FIFA izay averiko zay ary misaotra ny fédération malagasy de football indrindra fa ny filoham-pirenena zay nanome ity fotodrafitrasa goavana ity fa tantara mipetraka ity ary sy voafafa mandra-patapo zao tontolo zao. Naharitra 5 volana ny asa fanavaozana izay kianja vaovao eto Pasambazaha izany. Manomboka izao dia afaka mandray olona hatramin'ny 2 alina ity kianja ity. Ankoatra ny bozaka dia navaozana ihany koa ny vestiaire sy ny efitrano natokana ho an'ny mpitsara sy ny mpanao gazety.